Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray manoloana ny fitoriana indrindra fa ny fanaratsiana izay tanterahin'ny zanaky Maurice Rakotomalala na i Maurice Be niasa atao amin'ny Maurice Tsiavonana sy matao an-tranony ity farany nandritra ny fanafiana ny seho tao an-tranony dia nanao fanambarana androany i Maurice Tsiavonana. Nanamafy ny tsy fisiny disadisa eo aminy sy ilay mpamily maty nisy namono tao an-trano ny Maurice Tsiavonana androany. Io ny navaliny taorian'ny fitoriana sy fanaratsiana nataon'ny zanaky ny maty azy taorian'ny zavaniseho tao an-tranony. Raha misy disadisa teo aminay tsy ho natorotato io lehilahy io. Zany tena voalohany zany. Ary faharoa efa hatramin'ny 2002 io 30 taona no niarahako tamin'io. Nanomboka 2002 za avy any Roma no 2000 no nangataka ho chauffeur izy mandrakitsika ny teny zao. Tsisy inona no secret aminoko azy, inona no mety ho secret za journaliste tsy hoe manao bois de rose na hoe manondrana volamena hoe manafina an'izany ny zavatra resahako amin'ny radio tsisy tsy maheno ny olona rehetrarehetra, ny groupe misy ahy tsisy tsy mahafantatra ny rehetrarehetra. Tsisy secret zany. Raha ohatra ka fantatra zareo le secret dia tokony ho navoakany fa tsisy antony zany, tsisy antony. Fa ny tena problema tsy fantatra zareo le tena indrindra mamsoa tsy fantatry mamsoa le fifandraisako amin'le dady. Tahaka izao ihany koa ny zava-misy taorian'ny tranga fanafiana tao amin'ny trano fonenan'ny Maurice Tsiavonana. Amin'ny 10 maraina no mantondona le mpanampy anay sady mitomany nanaitra hoe nisy namaky ny trano lasa ny télé Maurice Be tsy mihetsika tsony. Zay terma nampiasainy tsy mihetsika tsony. Nidiny zay ay zany le gendarme natsony voalohany mijery teto teny hoe fa maty io nitsapa azy teo fa izy fijerina azy matory tanany manao ohatra zao ohatran'ny olona matory tsisy de zay ara misy fonina coussin tery amin'ny latabatra tery ny eritreretra hoe ny sepory zareo gamba nafaty azy zay zany tao anaty eritreretra fa rehefa tonga ny be masy ny batainy izy sy mitsoana ny akandrony zay vao hita hoe ainy velesina ny tato amin'ny sofiny tato raha be miankona teo amin'le seza. Raha ny fanazavany an-trano dia nampilaza ny vady aman-jana ny Maurice Tsiavonana sy ny fianakaviany taorian'ny sehoan'ny loza saingy ny BMH no tonga ny aloha vonjanany. Tsy voasambany moa no nisy nanafika ny trano fonenany ity mpanao gazety ity. Amin'izao moa dia no amafisina niditra-trano ny vavahady ary nisy ihany koa ny fividianana alika mpiambina. Mikasika ity raharaha izay nitoriana azy ity moa dia nilaza i Maurice Tsiavonana fa aka mpisolo vava na dia tsy tao anatin'ny eritreriny aza izany fa noho ny resabe mandeha sy ny fanaratsiana azy indrindra fa any amin'ny tambajotitra serasera no antony haka ny mpisolo vava. Manotenatena ihany koa izy hoe misy resaka politika ve ao ambadika izany. Amin'ny herinandro ity moa no hiakatra fampanoavana ny raharaha.